Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Socavitre, Baolay, Université GSI, manolotra ho anao ny vaovao. Sivy no kandidat otsaka ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ny amitrano ny fahasarotany sy ny fiovavan'ny fepetra ametrahana ny antotaratasy ny sasany. Anisan'izany ny fivavahana tampoka teo amin'ny fandoavana ny vola teny amin'ny percepteur. Ny farany androany ny fametrahana ny taratasy filasako viana ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina. Naneho ny fomba fijeren'ny toedrara politika misy ankehitriny ny fivondrona ben'ny évêque. Ampahany FDP amin'izany ny kolokolo eo amin'ny fifidianana olona amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Raha tsy tokony hiditra amin'ny fanaovana politika fa tokony hanolotra vahaolana ihany ny évêque ho ireo mpanao politika sendranay. Malaina ny anakalo vola eny anivon'ny banky ny mponina ka misafidy ny varitra ireo vola simba. Roa alina ka hatramin'ny 4 alina ariary isan'andro ny fitambaran'ireo vola simba raisin'ireo mpivarotra amin'ny asa sabidy eny amoron-dalana. Manentan'ireo olon-tsotra anatina banky ny banky foibe any Madagasikara tamin'ity herinandro ity. Tsy fantatra mazava ny ampiasana ny tany eny Androndrakely tao aorian'ny fandravana ny tamboho sy ny trano teny toerana. Fantarana ny lalana no voalaza fa ampiasana izany hatreto saingy misy ny resaka fa havadika zaridaina izany. Tafo miisa 70 no ravaina androany. Nisy ny fifandonana teo amin'ny mponina sy ny mitandro ny filaminana ny maraina teo. Any Burundi, ny gadina ho malta ny toerana ny filoham-pirenena Nkurunziza rehefa niatrika ny fionana tampo ny tany Tanzania Dar es Salaam. Tsy mbola mivany olana amin'ny famerenana ny filaminana toeran'ny antoko politika mpanohitra ny mahakandidat ny filoham-pirenena mandritra ny fifidianana amin'ny volana jona ho avy izao. Ny Ajiprena Vetrana. La technologie d'éclairage du TV LED Changgong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changgong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Changgong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolay, toujours meilleur. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôles, Socavitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Socavitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Situé dans une nouvelle ville, GSI Bypass, Université pionnière d'Avarajan, vous propose 4 filières clés. Informatique de gestion, multimédia et communication, génie management du BTP, management des affaires. Inscription encore ouverte avec GSI ITOS. Téléphone 034 38 174 74. GSI Bypass. Téléphone 033 17 689 34. GSI, un passeport pour l'avenir.
L'EFMET, spécialiste de meubles de maison et de bureaux, vous propose des salons de qualité, des revêtements en cuir de bœuf, en tissu lavable et des hauts sables et des produits à des prix compétitifs. Meublez votre chambre à coucher avec un modèle classique au royal. Pour la salle à manger, nous proposons des modèles uniques à Madagascar en bois massif, en marbre naturel et en verre trempé. Et aussi un large choix pour le bureau. L'EFMET vous permet une garantie sur tous les meubles, livraison et installation gratuite. Ny azony vanikolaka, ny tanin'andriny ny tsara, ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidiana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao, dia antsoy azy ny laharana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Oh non, encore du bourrage, j'en ai marre. Quelle perte de temps. Et saviez-vous qu'un bourrage vous coûte 2 à 3 minutes de votre temps? Vous voulez une solution? Utilisez Navigator. Le papier extra blanc avec 99,99% sans bourrage. Pour un papier standard, il y a 5 bourrages par 10 000 tirages. Navigator n'en est qu'à 1. En plus, il économisera 7% sur votre consommation d'encre et tonnerre. Navigator. Économisé par la qualité. Libertalia Music Records, Yes With You, manolotra ho anao. Libertalia Music Festival, ny 28, 29, 30 mai. Midza, Tiliv, Stéphanie, Jimmy Bezantou, Dansmen, Silo, Mimine, The Dizzy Brains, Tambourgas, Unza, Dedeke, Sax Machine Fruit Race Car, Panouan, Libertalia Music Records, Carlton, Alia, Yes With You, Libertalia Music Festival, Carlton Park Anous, Amfituraliv. Ankasitrany ianao tomboky lasy tsongovavy tsy misaraka amin'ny fahitalavitry ny Cool TV tonga soa indray amin'izao fotoana ny fampalamba vao izao asaina ianao anaraka izany hatramin'ny farany 20 Mei fe-potoana farany fanaterana ny totaratasy firotsahako fidiana ho ben'ny tanàna ho amin'ny fifidianana izay tanterahana amin'ny 1 Jolay ho avy izao tamin'ny fatrora sy sasany nialanay teny amin'ny ovaikina ny sanina miisa 7 ny kandida nanatry ny totaratasy firotsahako fidiana ho ben'ny tanàna ho an'ny commune Antananarivo renivohitra vehivavy 5 sy lehilahy 4 nanolotra kandida tamin'izany ny antoko HVM ny team ny Arema ary Lalatina Rakotondrazafy no natolotry ny avy amin'ny Mapara Omaly mbola nisy fiovana tampoka ny mikasika ny fadaovam-bola teny anivon'ny perception maro araka izany ny kandida niemitra tamin'ny ora farany fanadidiny Gaëtan Andretsilavo. Vitsy tsy araka nisan'ireo kandida izay nanontany fanampim-baovao momba ny firotsahako fidiana eto an-drenivohitra no tonga nanatitra ny taratasy firotsahako fidiana raha tsy ihivina 10 no tonga nanontany fanampim-baovao momba ny firotsahana hatreto misa 7 no nirotsaka hifaninana ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Andry Concept, Aina Simboly, Lalaora Valomanana, Lalatina Ratsimbazafy, Lalatina Ravololomanana ary Lala Ramanantsoa, Véronique, Ery Rafalomanana ary Arnosy filohan'ny CSS. Omaly nisy fiovana tampoka teo amin'ny fikarakarana ny antota-taratasy filatsahako fidiana tsy maintsy misy sonian'ny mpirotsaka ho fidiana ny filohan'ny mpanolotsaina ary ny mandatera ny taratasy andoavana ny vola eny amin'ny percepteur. Tampoka loatra ny fiovana ireo kandida ary isany nanano sarotra ny fanaterana taratasy firotsahako fidiana izany. Androany aloha dia tena sahirana tokoa zahay mino aho fa mety maromaro ny kandidaty mitovy amina misedra an'izay olan'izay satria raha ny fahafantarako azy moa zany fa nisy noty vao nivoaka zany maly
nefa efa nisy fikarakarana dossier any taty amin'ny OVEC nandritra ny fotoana maharitra fa voamaly zany voafantatra hoe mbola misy dossier tokony natao koa tany amin'ny perception zay zany nahataraiky an'le izy fa normalement fa tamin'ny 7 ny tokony nametraka dossier teto ny tenanay. Raha tsy ahivina manana 27 ora ny OVEC andiniana ny atota taratasy firotsahako fidiana aorian'izay raha toa ka misy ny fandavana manana 27 ora ny kandida izay solony ny mandatera toerana ikarakarana sy anarenana ny tsy mety aorian'izay vao miakatra amin'ny dingana manaraka raha toa ka tsy vita ao anatin'ny fepitaonany mena ny fikarakarana. Raha ohatra kosa ka tena hoe tsy voariny mihitsy le izy dia mamoaka ny atao hoe certificat de refus ny ato amin'ny OVEC kanefa zao tsy midika izay hoe tena tapitra treo akory ny lalakaleny fa afaka izy manao recours eny amin'ny senita zany hoe manambara ao amin'ny senita izy hoe ny lavin'ny OVEC ty atao taratasiny ity noho izao antao zao dia manana 27 ora ny senita andaniana n'io atao taratasy io ka anaraka ny avian'ny OVEC izy zany hoe andahan'le fandroatana an'le olona dia lazainy amin'le mandataire zay na milaza kosa ny senita azo ikena ihany ny fandraisana ny atao taratasy io satria tsy dia ataontsika hoe mafonja loatra ny antony nandavana azy. Ny farana androany ny fametrahana ny taratasy filatsahako fidiana ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny faharaiky amin'ny 30 ny volana jolay ho avy izao no anatanterana ny fifidianana ary iray volana mialoha izany ny fisokafan'ny fampelezan-kevitra. Fanamoaka fanambarana ny fivoriam-ben'ny EVEC omaly taoriny fivoriana izay nitanteran'izy ireo. Raha ny fomba fijery ny toedrara politika misy ankehitriny ny fahantrana no fototry ny olana ho ny EVEC eto Madagasikara tsy lany olo-mangy sika fa ny olo-mpanjakana tompona andraikitra tiany firenena no tena mahory atsika ankehitriny. Ny politika dia nentana ny EVEC ny olona tsara sitrapo sy saingalainga sy fitakaraina fampanantenana pokaty no andresan'ny olona sy ataon'ny mpanao politika avery ny fifampitokisana. Ny fanaovana politika izay fanasaovana sy fanompoana ny olona manontolo sy ny olona rehetra fa tsy fitandiavana tombontsoa ho an'ny tena na ho an'ny sarangana antoko na foko. Tsy anjara ny fiangonana mivantana izany nefa tsy azony atao koa ny mitazapotsiny na mialangalina satria ny politika ny faratapony amin'ny fiainana sy ny fanompoana ny vahoaka amin'ny fikatsahana ny soiombonana. Zava-misy tapoky tapirenana ny fitantanana ny raharaha ankehitriny. Ohatra amin'izany raha nambara ny fivoriam-ben'ny EVEC eto Madagasikara, ny kolikoly samihafa eny anivony ny sampandra-ara-panjakana, indrindra ny fifidianana olona amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Voaretsaka ihany koa ny fanavakavahana antoko politika ny famorona ny taratasy hoentina hanenjena ny antoko politika tsy miaraka amin'ny fitondrana. Ny fitrandrana ny harem-pirenena tsy ara-dalàna isan'izany ny fanavaozana ny code minier itrohan'ny olom-bidy sy ny tombotsony. Ny tsy fampiny ny fiahina ara-tsosialin'ny mponina toy ny tsy fahitana vahaolana amin'ny aretina conjonctivite, ny tsy fandriampahalemana ary ny tsy fanarahan-dalàna samihafa. Fa manoloana izay fanambarana ny tanterahiny EVEC eto Madagasikara izay tsy tokony hiditra amin'ny fanaovana politika ary tokony hanolotra vahaolana ihany koa ny EVEC ho ny mpanao politika sendranay. Fanadidiny Gaeto Andretsilavo. Miteraka korotana ho an'ny fiarahamonina malagasy ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Olana goavana iainan'ny vahoaka malagasy ny fahantrana. Ireo manambola ihany hatreto ny mahazo tombony amin'ny fitsaboana. Mirona makany amin'ny fitsaboana nentim-paharazana kosa ny akamaroan'ny mponina. Vokatry ny fahalavosany ny sara-pitsaboana. Ireo amin'ny ankapobeny no voatoatin'ny fanambaran'ny EVEC ny 17 ny volana May lasa teo momba ny fiarahamonina malagasy. Na izany azy, tokony hanolotra vahaolana ny fivondronam-ben'ny EVEC hoy ny mpanao politika iray sendranay. Ohatra amin'izany ny fiverenan'ny fampitokisana eo amin'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka, hisorohana ny fitsaram-bahoaka. Sao dia be loatra ny fironana any amin'ny fanakianana noho ny fanolorana vahaolana. Izay koa tokony nataon'ny conférence des évêques. Tokony manolotra vahaolana izy fa tsy manolotra fanakianana fotsiny. Raha izany ary tokony mba teneniny ihany koa nefa hoe niezaka. Amba mety tsy ampy. Fa tokony lazaina koa hoe manao ezaka sahala amin'izao mpitandro filaminana na dia atao izay kely azy fa tsy manakina fotsiny. Raha izany dia zay. Satria ny rehetrarehetra ke samy tompona andraikitra daholo. Ankoatr'izay, ny resaka ny fomba fitantanana sy ny fanaovana politika eto amintsika ihany koa ny EVEC ahindrahindra eto sy eroa ny hoe tany-tandalàna kanefa tsy mbola hita soritra izany hatramin'izao izy ireo. Mbola manjaka ny tsy maty manota mitohy ny fanondranana tsokosoko ny arenam-pirenena. Na izany azy, tsy tokony hiditra lalina amin'ny politika ny mpitondra fivavahana. Ny fivoriam-ben'ny EVEC, ny FFKM
ary ny sefafi ohatra nanokony hoe dia tsy antoko politika kanefa dia izy ireo zany zao no tena mpiady hevitra ara-politika eto Madagasikara. Inona ny antony? Satria marefo ny antoko politika, marefo satria ny olom-pirenena mihitsy tsy miditra ao, ka mbola hovidintsika lafo mihitsy zany io fidiran'ny fiarahamonim-pirenena io anatin'ny raharaha politika. Tokony verina ny vahoaka sy ny olom-pirenena ny feo fa tsy amin'ireny fiarahamonim-pirenena tsy milaza azy manao politika ireny kanefa dia politika fotsiny resany maraina atoandro hariva. Isan'ny notakiny eveka ihany koa ny fitsinjaram-pahefana tena izy miainga avy any fotony tsy misy fanavahana sy ny fitantanana mangarahara mitaky finiavana sy fitiavan-tanindrazana hoy izy ireo ny fitantanana ny firenena ilaina ny mamerina indray ny fitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana. Eo amin'ny vaovao ny fitaterana nabakabaka kosa indray afaka 2 taona vao iva ny olana rabola ny Air Madagasikara nanambara ny tale jeneraly ny Ajara Elson. Olana ihany koa ny tsy fahampian'ny fitaovana sy ny eo amin'ny fitantanana ny fametrahana drafitra fanarenana mazava no vahaolana raha nanambara ny Paito Karena ny 7 ny volana meo avy zao kosa no fantatra fa ho tonga eto an-tanindrazana ny ATR izay novidiny ity kampany fitaterana ity. Fanatetiny Michel Ranartson. Raha ny statistika nivoaka farany mahery ny $20 na 10 miliara no trosan'ny Air Madagasikara, raha toka 7.9 miliara ny vola very no ny lisitra be, nanomboka ny taona 2012 hatramin'ny taona 2012, 70 miliara ny taona 2012, 40 miliara ny taona 2012, 310 miliara ny taona 2012 ary 770 miliara ny taona 2012. Tsy azo ditsita ny olana sedrainy ity kampany pitaterana ity ankehitriny manana olana araboly Air Madagasikara raha nambara ny tompona andraikitra. Defisitera be aloha amin'ny tonty aloha zany raha ny vokatra voaka dia tsy maintsy mbola ho defisitera ihany fa rehefa mandeha amin'izay ireo programa rehetrarehetra ireo mihodina tsara zany tonga daholo ny planina rehetrarehetra dia mba eritreretina zany niverenana amin'ny équilibre aingana sy anaovana bénéfice amin'izay ao anatin'ny 2 taona manomboka amin'izao zany. Any amin'ny 2016 any zany 2016-2017 ano any zany Air Madagasikara ny tena toko hoe tokony hivoaka ny olana raha ohatra ka. Arak'izany afaka 2 taona no vinavinainy ireo tompona andraikitra narenana ny olana arabola ity kampany pitaterana ity. Ny fametrahana drafitra fanarenana mazava no vahaolana raha nambara ny Paito Karena iray nanotaninay. Ny olana ho an'ny Air Madagasikara dia anankiroa. Voalohany olana eo amin'ny resaka moyen, zany hoe tsy ampy ny moyen eo ampelantanan'ny Air Madagasikara ahafahany manome fahafam-po ny mpanjifa ka mahatonga andreny fahapotehan'ilay orinasa zany miapotika hatrany izy. Faharoa olana ara-pitantanana. Ny vahaolana voalohany dia hoe efa misy ny drafitra fanarenana ny Air Madagasikara. Zany anefa tokony ho hita mazava tsara. Tokony ho fantatra mazava tsara hoe inona marina ilay drafitra à court terme dia hita ny rehetrarehetra amin'izay hoe io tokoa fa tena mandeha makany amin'ny fanavotana ny Air Madagasikara tokoa ny rehetrarehetra. Fantatra kosa fa ny 7 ny volana meo avy zao no tonga ilay ATR 72 manaraka. Raha toka ny 12 ny volana marsa lasa teo no tonga ilay voalohany. Ity farany izay fantatra amin'izao fa tsy novidiana fa hofaina indray. Lafim-baovao fatateraka kosa indray ny farany herinandro teo nanambara ny ministra ny fitantanam-bola sy ny teti-bola fa ho atsaraina ny fomba fiasa eny anivony ny tahirim-bolam-panjakana voakasika izany manokana ny sapadrara miandraikitra ny fandaovana ny fisondronono ny be antitra ny herinandro zao nanomboka ny fizarana izay fisondronono isam-bolana izay ary efa isitraka ifanatsarana io ny be antitra ny fampitomboana ny seza fipetrahana ao anatin'ny fampiasana ticket sy ny écran lehibe ary ny fanamafisam-peo ihany tsirairay ny laran'ny ticket ny fampitomboana ny isan'ny toeram-pandoavam-bola ireo no isan'ny fitaovana sy ny fomba fiasa vaovao andrandranina ny mety ho fitohanany be antitra mandray fisotrondronono. Be antitra mahery ny 503 isam-bolana no milahatra fisotrondronono na pension eny anivony tahirim-bolam-panjakana ny herinandro zao nanome fanazavana bebe kokoa mikasika izay fomba fiasa vaovao izay ny tompona andraikitra eo anivony ity sampandrara ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola ity.
fanahidina manokana kosa no entina aminao manaraka roa alina hatramin'ny 4 alina isan'andro ny fitambaran'ny vola simba raisy ny mpivarotra eny amin'ny Antsasabidy eny amoron-dalana aleon'ny olon-tsotra misafidy ny varotra ny vola simba toy izay anatona ny banky Anakalozano namoaka fanambaran'ny banky foiben'ny Madagasikara tamin'ity herinandro ity momba izay vola izay fa afaka aterina eny amin'ny banky Atakalo amin'ny sandany tena izy. Fanadidiny Mikael Ramarla. Vitsy amin'ireo mponina ny liana sy manana finiavana anatitra ireo vola simba na rovitra ny amin'ny banky. Ny fandaniana ateraky ny fivezivezena no anton'izany raha nambaran'ireo olon-tsotra izay misafidy ny hivarotra ireo vola simba. Petrapotsina ao an-trano nefa misy mividy. Maninona tsy tonga dia hoe teny banky ianao nanakalo? Lavitra loatra ko 500 hoe no Atakalo ndeja mifrehako makany amin'ny banky. Bizina isany mandeha araka izany ny fividianana vola. Ho an'ity mpivarotra iray ity mpanjifa folatra amin'ny 30 isan'andro eo ny tonga manantona azy. Amin'ny Antsasabidy no andraisan'izy ireo ny vola 100 ariary, 200 ariary ary 500 ariary. Tsy izay vola rehetra nefa ny lafo, mandalo sivan'izy ireo amin'ny ankapobeny. Rehefa eo ty zazakely ty dia mandeha io. Fa raha vao hoe atrady zao dia tsy mandeha. Fividiananay zao atsasany. Ohatra hoe arivo dia vidiana 500. Raha ohatra hoe 2 arivo dia vidiana 5000 ohatra izay. Rovitra atsasany mahery dia vidiana izany. Atsasany mahery. Raha ohatra hoe 100 sy 200 zao. Ive ilalany any amin'ny banky fa tsy maintsy avidy leo ty. Fa ankoatr'ireo vola simba bizina hafa ihany koa ny famarotana an'ireo vola gasy nampiasaina tany amin'ny taona 1770 sy ireo vola tsy miasa intsony. Ireo koleksionera no liana amin'izany betsaka ny tinady, misy mitady an'ireo vola ireo hatrany amin'ireo serasera mpifandraisana. Mahatratra amin'ny 4 ariary no vidin'ity vola ity. Ohatran'ny misy mividy lafo be ohatran'ny misy mividy lafo izy dia zay zereko anazy ty. Namoaka fanambarana ny banky foiben'ny Madagasikara manoloana ny fividianan'ireo olon-tsotra ny vola simba amin'ny Antsasabidy. Eny amin'ny banky ihany na ny masevony no tokony Atakalo ireo vola ireo ary amin'ny sandany tena izy araka ny fanambarana. Famindra-pahefana teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ny kolonely Joseph Randriamanana, sekretera jeneraly ny komina Antananarivo renivohitra no isolo-toerana ny PDS teo aloha ny asina Andriamanjato eo amin'izay toerana izay fanadiovana ny tanàna fa iza mitantana sy ny mangarahara ireo no isan'ny drafitra petrany. Totosa androany ny famindra-pahefana ataon'ny ben'ny tanàna Antananarivo ny ben'ny tanànan'ny PDS teo aloha ny asina Andriamanjato sy ny solo-toerana azy dia ny kolonely Joseph Randriamanana. Fa eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray mpivarotra mahery ny 500 no tsy maintsy esorina etsy amin'ny tsenan'ny Koma refindra toerana eny Ankasina noho ny fangatahany avy eo anivon'ny Seimad. Tompon'ny tany araka ny fanazavany ny lehiben'ny tsena eo amin'ny Koma. Anorina parkina n'ity orinasa lehibe ity ary tany 20 metatra amin'ny halavany ary 70 metatra amin'ny sakany no ilain'izy ireo amin'izany tsenan'ny Koma izany. Tsy manaiky izany nefa ny mpivarotra tery ary tsy atonina azy ireo ny toerana vaovao ka saina amindrana azy ireo raha ny resaka mandefa misy amin'ny mpivarotra no nametraka fitarainy anivon'ny fitsarana fanadidiny Oliva Antriniala. Ankasina manoloana ny tetezana sy ny sampana ny lalam-baovao eo no toerana amindrana ireo mpivarotra asa tanana mahery ny 570 ao amin'ny Koma. Tsy maintsy afindra toerana izy ireo raha nambarany lehibe ny tsena izay miara-miasa amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Ilain'ny tompon'ny tany ny faritra ivarotan'izy ireo anorenana parkina. Io tany io voalaza fa any Seimad araka ny efa notanterina teto amin'ny fampalalam-baovao ary efa nampisy savorovoro hatramin'izay. Mbola any Seimad ihany koa anefa ny tany vaovao amindrana ireo mpivarotra eny amin'ny Koma ireo. Ny tany ilain'zareo zany le 20 mètres sur 70 hoe anaovana parkina le trano lehibe vao vita io. Nazy daholo ty zany fa hoe le apahany no ilaina anaovana parkina. Tsy misy le bâtiment vao vita ny zareo io. Tenareo ve tsy manao hoe any aoriana any mety ho alainy daholo ty rehetrarehetra ty dia hoaizy ireo mpivarotra ireo? Izy zany anjaran'izay mera vao vita eo no mitady vahaolana. Tsy le izy tsy maintsy izay aloha no fandeha. Ty raha ny projet an'zareo tsy inona mbola misy projet ngeza be. Antony telo lehibe no tsy anekendreo mpivarotra ny famindrana azy ireo ny Ankasina. Tery ny toerana ary ny ampahany amin'izy ireo ihany no antonony eny, mampanany asiana ny ambony. Ankoatra io, tsy ankasitrahan'izy ireo ihany koa ny zarazarana ny tsena ny asa tanana ao amin'ny Koma na ny famindrana ny sasatsasany amin'ireo mpivarotra.
raha ny vinavina zareo aloha zany dia hoe omby anay 900 le toerana dia nefa ny 50 eo zao ny omby an'io tsy lôzika mihitsy aloha hoe ifindrany zay amin'ny toerana ahoana moa ny idirana any amin'ny toerana 50 dikan'izany aloha zany tsisy miala eto. Raha misy toerana malalaka ahafahana mpivarotra rehetra mihitsy zany satria ny ampahana asombotsombony dia izay zany mety aminay hoe ahafahany rehetra dia afaka miaina malalaka tsy kitikitihana intsony zany mivarotra. Raha sarotra ihany zany ny ipetrahana io satria vitsivitsy olona vitsivitsy zany ny omby azy. Hitanareo ty toerana ity fa midadasika be dia ohatran'ny tsy maharesy lahatra anay le izy zany. Mbola samy eo amin'ny toerany avy aloha ireo mpivarotra hatramin'ny anio, tsy mbola voafaritra kosa ny daty mazava tsy maintsy ifindran'izy ireo. Ny azo antoka sy hitany maso, kely velarana lavitra raha ampitahinina amin'izay misy azy ireo ankehitriny ilay tsena vaovao eo ankasiny, araka ny hita amin'ny sary. Andrasana araka izany izay ho fivoaran'ity savorovoro eny amin'ny Komma ity. Raha ny vaovao azo androany, efa misy amin'ireo mpivarotra no nahatonga fitaraina ny aninivo ny fitsarana. Androany 20 Mey fe-potoana farany ihany koa napetraky ny ministeran'ny mponina sy ny teo anivony BNGRC ampiatranonina ireo trabonina tetsy amin'ny abatoara tetsy Andotapenaka. Io maraina io foana tsy nisy trano lay niangana tsony teny an-toerana fianakaviana araka 20 no lasa namonjy ny tanindrazana fianakaviana 700 kosa ny norom-ponenana eny Andranofeny toerana nomen'ny fanjakana iarian'izy ireo. Sakafo 70 taona avy amin'ny PAM fiaina ara-sosialy mandritry ny 4 bolana izay no manina ho an'ireo trabonina ny lasa norom-ponenana etsy Andranofeny Saradalapodina miampy vola 5,000 ariary isa-tokantrano kosa no nomenina ny lasa verina tany an-tanindrazany. Oliva Antriniala. Ireo mpanadio sy mpandrava ny fototra fitrasana petraka tao amin'ny abatoarana Andotapenaka sisa notazana teny an-toerana vao maraina efa nanomboka tamin'ny alarobia no lasa namonjy ny tanindrazany avy sy lasa niazo any Andranofeny ireo traboina manodidina ny 500 sisa tavela tao amin'ity toerana ity. Isan'ireo traboina ny an-trano tao Andotapenaka ity mbola miasa eto ity, mamarana ny fandravana ireo trano lay najoro-teny ny tenany izay monina eto Antananarivo renivohitra ihany. Tena azo fre daholo ngeny no teo dia nahazo vary nahazo body fotsiny no dia vary zinga meana eto zany hoe fa tsy izay ataony atsambadika kiloty zay. Ireto kosa ny santionany amin'ny sarin'ny toerana andraisana ireo traboina ny Andranofeno Atsimo Akazobe. Efa misy sekoly sy toeram-pitsaboana mijoro any toerana ary ny fanamafisana ireo no mbola andrasana avy amin'ny ministera isan-tsokajiny. Araka ny fanadihadiana teny amin'ny ministeran'ny mponina, ny alatsinainy izao no ho tonga ny fitaovam-pianarana na ny kit skolaira ho an'ireo mpianatra, toy izany ihany koa ny mpitsabo hipetraka maharitra ny toerana. Mandritra ny 4 bolana no ovatsiana sakafo ireo mpiavy, tokantrano 700, mandra-pato momba an'izay asa fiveloman'izy ireo. Ireo izay niverina any an-tanindrazany kosa, tokantrano iraika 20, vatsin-dalana tsy ahatampoka ny fandraisan'ireo fianakaviana azy avy no nomena toy ny vola sy ny sakafo. Nisy fiaraha-miasa tamin'ny directeur régional anay. Alohan'ny angany teto tanareo directeur régional reo dia efa mitelefônena tsirairay hoe misy olona salamizao miainga aty an-tanà. Misy moa tena faritra Tsirabe ny tena betabe dia le betabe moa tena nanofana bus mihitsy io. Ankoatra ny frais de déplacement izay niantony ministère mponina dia nomena amboniny le frais de déplacement zareo vola 50,000 ariary isaky ny famille. Vatsin-dalana ny zareo iny mba tsy ho vesatra koa an'ilay fianakaviana van-taniny aloha any azy vitsivitsy. Samy manana ny anjara tandrify azy ny ministera amin'ny fandraisana andraikitra ho an'ireo traboina. Ankoatra ireo efa voatonony ireo eo ampamolavulana hetsika izarana tany sy zezika ary masomboly ny ministera ny fambolena. Ny BNGRC kosa no mbola mandrindra ny fizarana sakafo sy ny kojakoja samihafa ary mbola mandray ny fanampindreo malala-tanana. Hatreto, hatramin'ny volana Janoary nandalo ny 7 Febroary nanaovana ilay tolo-tanana ho an'ny traboina. Mbola andrasana ny tatitra ofisialy avy amin'ny BNGRC momba ireo fanampiana azo rehetra sy izay nampiasana izany. Mbola manjavozavo kosa ny ampiasana ny tany etsy Androdrakely raha toka fantarana lalana no voalaza fa ampiasana izany kosa ny milaza fa ametrahana zaridaina io toerana io. Ho an'ny androany trano 7 tafo indray no noravana nidina antsetra ny mpitandron'ny filaminana tamin'izany izay nifandona tamin'ny mponina teny an-toerana rao ny fanadihadiany Doany Andrenjatovo.
Nanomboka tamin'ny 5 ora maraina no nandravy ireo trano teny antotam-pianaka ny mpiasan'ny komina niaraka tamin'ny mpitandro ny filaminana, tsy nisy fampilazana, tsy nisy taratasy nanambara izany raha nanambaran'ny mponina. Nisy arak'izany ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo noravaina trano. Firaisana tsy kombakomba ny komina amin'ny orinasa lehibe iray eto Andrenivohitra no anton'izao fandravana izao, raha ny voalaza ny mponina teny an-toerana. Zay efa andeha hidina dia mbola natotsony zareo ihany dia tesitra satria za efa midina dia tesitra dia velesiko aloha ny tongony dia avy eo amin'izay nakavia andeha androndana an'ilay trano satria hoe izay ny efa niteny hoe tsy maninona fa aleo ravainay ilay izy fa tsy ataonareo satria raha zareo mandrava ilay izy dia tena simba tsy zavatra raisina mihitsy n'ilay hazo. Etsy ankilany efintelo izay no nisy ny toe-javatra toy izao teny amin'ny toeran'io araka ny nambaran'ny Fokotany. Efa nisy ny fifanekena nataon'ny mponina, ny Fokotany ary ny komina manoloana ny fipetrahan'ireo olona ireo eny an-toerana. Ny Fokotany no nangatakata amin'ny komina hoe raha mipetraka fotsiny eto ty tany ity dia aleo mba ampiasain'ny vahoaka nefa manitra ny vahoaka. Dia zao no nataon'ny komina tamin'izany fotoana izany hoe kontraty rehefa tonga ny fotoana ialana azy dia miala moramorona nanaiky daholo ny olona mivarotra teo. Zany ino tsara madama nge mbola zany nanana trano azo teo e fanoteliny amin'izao nge ny ravany vao ny ravany nanao tamin'ny voalohany dia niala. Mbola tafiditra amin'ny fanitarana ny lalana ireo trano ireo ary tsy maradalana raha nambara ny PDS vaovao. Tsy maintsy miala arak'izany izy ireo ary tsy misy ny fandraisana an-tanàna manokana. Misy zany ny efa programme Antananarivo anamboarana ny lalana iny. Tafiditra ao anatin'izay ao anatin'le alimentle fanamboarana zany ny toerana iny. Efa nipetraka rehefa fantany tamin'le voalohan'le taream-broktery. Misy ireo d'accompagnement raisin'ny olona. Raha misy olona mipetraka eo amin'ny tany, inona misy ireo d'accompagnement tokony raisin'ny olona. Raha ohatra renao no manana tany, hipetrahan'ny olona fotsiny taninao, dia samy manana misy ireo d'accompagnement raisiny. Raha tsy ahivina ny fanolana ny orinasa Madarella sy ny ministera ny fananjariana ny tany eny Androdrakely hatramin'ny taona 2012. Tsy nahazo rariny tamin'ny fitsarana ny ministera amin'ny fangatahana ampiasan'ny tany. Nofoana ny didim-pitsarana nivoaka ny 12 aprily 2012. Ny taratasy laharana 8/7 para 2012 izay manome feptaona 12 andro ialan'ny Madarella eo amin'ny tany. 3 herinandro taty aoriana izao notsokafonina izao ny raharaha nolazaina fa hanitarana ny lalana no antony andravana ny trano eny amin'ny sisin-dalana. Araka ny efa mahazatra antsika ato anatin'ny fampahalam-baovao ny asa fivarotana mandehandeha indray no asa hoentina aminao tao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Georgette sy ny zanany vavy mitety ny Fokotany rehetra eto an-tampon-tanàna Antananarivo mivarotra kiraro. Fanadihadiana Doany Andrenjatovo. Fokotany 7 isan'andro no voatetin'izy mianaka mivarotra kiraro. Tsy maintsy maka entana isan'andro izy ireo eny amin'ny mpamigady ary voalaresaky ny kiraro no alain'izy ireo. Tsy voafetra ny vola miditra arak'izany. Rehefa mpivarotra kiraro zany dia tetezanay daholo. Mandeha mialana trano zay dia mandeha foana fa tsy mipetraka zany. Ka amin'ny 1 zay mialana trano dia indraindray afity sasany avalo alina vao tonga letra. Manomboka amin'ny 9 maraina no miala ao an-trano ary amin'ny 7 alina ny fodiana. Dia tongotra avokoa no hanaovana ny fivarotana ary amin'ny fodiana izay vao mandray taxi be izy mianaka. Ny olona tsy manana fotoana andehanana mamonjy tsena no tena manjifa ny entan'izy ireo. Andao zao 10 milafinay. Isaky ny kiraro no alainay indraindray no azo 15 000, indraindray 10 000, indraindray 20 000 arakaraky ny angalana azy. Eo ambony isan'andro hoe ao amin'ny fombatrà zany ao amin'ny 50 000 zany ny fombatrà isan'andro. Olona tsy andalana aretina loatra izy mianankireto noho ny asa azo lazaina fanatanjahantena. Efa 10 taona mahery izy ireo no nanao io asa io ary tsy mbola nisendra olana hatreto.
trangam-piarahamonina kosa no entina aminao manaraka nofo mangatsiaka ny vehivavy iray no intany netin'ny rano io pio maraina io mpanasa lamba ity netin'ny rano ity raha ny tombatomba ny manodidina hatramin'ny fotoana andalovanay teny an-toerana tsy mbola nisy fianakaviana na olona na afantatra ity vehivavy no dao sy fahafatesana ity. Tamin'ny fitorany razana no efa hitan'ny mpandalina tsikafon'ny rano ary mpitondra lakana no namindra izany azo ny moron-drano raha roa taorian'izay kosa vao nisy nampandreny sampana mpamonjy voana ny sampana mpamonjy voana izay azo antsoina vetrany amin'ny laharana 8 raha toa ka misy tranga tahaka izao hatramin'ny fiandohan'ny taona 2024 efa maherin'ny 10 ny olona maty teo amin'ny ranon'ny Kiopa ankoatra ny namony teny tsy mbola reny ny ako ny fanadina mikasika ny maty ambiny. Fa maresaka avy any ivelany kosa no izatsika ny fampalam-baovao amin'ny Tiariva ety any Burundi ny gadona omaly tany an-toerana ny filoham-pirenena rehefa niatrika ny fihaonana tampony tany Tanzania. Tsy mbola mivany olana amin'ny famerenana ny filaminana toerany antoko-panohitra ny maha-kandida filoham-pirenena nandritra ny fifidianana amin'ny volana Jona izao. Fanadino amin'ny sariny France 24. Omaly niverina ny Burundi ny filoham-pirenena Nkurunziza rehefa avy any Dar es Salaam Tanzania nanatrika ny fihaonana tampony vondrom-paritra ny laza kosa ny mpitarika lefitra putschista ny General Cyril fa tsy naomby ny fikasana hanonga-panjakana tany Bujumbura mbola mitohy ny fifandonana teo amin'ny tandro filaminana putschista sy ny avy amin'ny antoko-panohitra. Laza kosa ny filoham-pirenena tao amin'ny onjam-peo-pirenena Omaly fa nandritra ny fahatongavany fa tsy naomby ny fikasana hanala azy amin'ny fitondrana. Rehefa nanontaniana tao amin'ny ainao manjery kosa ny pomba n'ity filoha ity mikasika ny politika hitondrana ny firenena sy hamerenana ny filaminana. Laza izy ireo tamin'izany fa eo an-dalam-pamolavolana ny drafitra lavitra ny etsy-bahoaka ka mety hiteraka ny famoizana ain'olona. Nanambara kosa ny avy amin'ny mpitandro filaminana Omaly alina nandritra ny fanafiana ny ainao manjerim-panjakana izay tsy totosatra amin'ny farany fa efa nibaboka tany amin'izy ireo ny mpanao fihetsiketsehana sasatsasany. Raha nitatitra ny mpanao gazety vahiny ainao manjery tsy miankina roa no voatafika Omaly niaraka tamin'ny ainao manjerim-panjakana. Fa tandelany akanjo ny akanjo mitandro filaminana ary nilaza ho pomba ny filoha Pierre Nkurunziza antony etsika ny alarobia lasa teo no niditra mivantana tao amin'ny onjam-peo ny Generali Godefroy Nyombare avy amin'ny antoko-panohitra ary nilaza fa efa niasaina teo amin'ny fitondrana ny filoham-pirenena. Tsy akasiran'izy ireo ny firotsahan'ny filoha anatin'ny mandat fahatelo mandritra fifidianana filoham-pirenena totosaina ny 20 Jona izao. Antony sy ny fidinana an-dalambe efa ho 7 herinandro ny sesy izao tao anatin'izay no nizara roa ihany koa nitafika ny pomba ny putschista izay miaraka amin'ny fitondrana ary ny pomba ny antoko-panohitra. Fifidianana ben'ny tanàna 7 ny kandida norotsaka eto amin'ny komina Antananarivo renivohitra vehivavy 5 sy lehilahy 4 avy amin'ny antoko HVM Team Marema lalatiana Rakotondrazafy avy amin'ny Mapara ry kandida tsy miankina. Afaka rotaona kosa vao ivany ny olany ny kompani pitaterana Air Madagascar raha ny nambarany Italia General ny Ajara Elson tamin'ny Omaly. Fanambarana avy amin'ny banky foibeny Madagasikara afaka manakalo vola rovitra na simba amin'ny isandan-tena izy ny rehetra eny amin'ny banky sy ny masoivony ary farany. Tsy fantatra mazava ny ampiasana ny tany etsy Androndrakely taoriny ny fandravana ny tamboho sy ny trano teny an-toerana. Fomba fanao amin'ny mpianatra hiditra amin'ny taona voalohany eny amin'ny Ankatso no entina aminao eto amin'ny reto sary manaraka ireto amaranina ny fampalam-baovao amin'ny ity androany ity. Veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Ny fahapalalam-baovao dia niarahanao tamin'ny Soka Vitre, Baolay.